fa toto saomaly dia tsy mahiboaka hivaty kosa ny lanonana fanaony zanakantaimory isa-taona lanonana izay entina hanamafisana ny firaisan-kina ny sampikambana raha mifanazavana Vorolaly nomaly ny zanaka Temory izay mivorona ao anatin'ny fikambanana Fianta na fikambanana Temory eto Antananarivo. Nitotsaina omaly teny amin'ny fitoerana mahibahoaka Antanety be hivaty koa ny fety izay fanaon'ny fikambanana isa-taona. Fotoana fanamafisana ny firaisan-kina ny toy izao hoy ny filohan'ny fikambanana. Fity zany tena tambaranay fitovinagna manontolo zay rehetra dia agnatin'ity fikambana ity. Ary miainga amin'ity aby ny zavatra ataonay rehetra satria zahay zany na mpandehanana dia mbola mametraka ny fomba ny fombanay ara-sosialy agna tanàna hoe mpanjaka mametraka ny lafatra sy dinagna anay fa lafatra dikany lafatra zany hoe raha misy ohatran'izao dia zao zavatra na sekri io tadidinay foana karazana jurisprudence le izy anay sy dina zany misy fa jurisprudence dia mbola oentinay tem-pandianana zany fianta ty zany tena fitambaranay ty sy manao politika amin'ny lafiny ray fa misy kosa ny zavatra tapahanay ato sy azonay elana hoe tsika dia zao sy misy tapahany fianta manontolo dia entinay avy ety dia entinay antragna tanàna zay gnanay rehefa hoe tsy mitovy hevitra amin'ny fianta zany dia sy afaka mialan'izay misy zahay noho zay ny lafatra hipetrahana ato. Fikambanana miatrikasa ny fianta ho iantrany ny filohany Andriamatoa Oboto Manovatsara lahara-pamehan'ny fikambanana tokoa ny fivoizana ny fampandrosoana. Fiantaka le ndraiky ny teneny teo dia afaka mireagira amin'ny fanjakana hoe mila hôpitaly zahay mila CG à tel point faritry fitovinagny mila anjaotra nyregny hoe fananganana regny fangatana ny université miorona manakara zao dia nengatato amin'ny fianta nefa tamin'izany fotoana zany amin'ny ministra fangatana regny hôpitaly manara-penitra regny nengatato satria tamin'izay koa mahay sara fipetraky hatramin'ny CG ny ministère ny santé anay dotrany hoe tato amin'ny fiantaby zany nenganay nangatanay zany koatran'ny CG ny rehetrarehetra zay zany hoe ara-panjakana. Fa nanamarika ny fotoana ny famononomby ho nofika eny amin'ny taham-pihavanana. Tsy adiny kosa ny tsodrano nataon'ireo ho ray aman-dreny. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fiaraha-misakafo sy fialamboly ho an'ireo mpikambana izay hinanenika ity ivitoerany ity.